La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Olona efatra ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus araka ny tatra tamin'ity androany ity. Miampy efatra kosa ireo sitrana soamatsara. Misy olona araka amby folo koa tokony arahamaso ny fahasalamany izay karohana amin'izao fotoana izao. Misy fahatarany ray volana ny asa fanamboarana ny andiany voalohany amin'ny kianjan'ny baren'i Madagasikara. Antony, mbola misy ireo fitaovana sy teknisiana sinoa andrasana. Alessandra mihoatra ny 10 isan'andro avy amin'ny alatsinanana no miditra ao Ambatondrazaka. Loloavina ary mandeha tongotra 2 andro 2 alina ireo andian'olona maromaro mitatitra ireo azo ireo. Amidy 9 alina hatramin'ny 7 alina ariary miankina amin'ny rifiny. Manomboka miverina misokatra ireo toeram-pitsaboana nifo ankehitriny. Manoloana izany nahitana fiovana ny fomba fandraisana ny olona eny amin'ireny toerana ireny ary misy ny fipetranapetraka mahakasika izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raha nitatitra faran'izay navoaka ministeran'ny fahasalamana britanika tamin'ny sabotsy lasa teo, efa tafiakatra 2 alina ny isan'ireo olona maty vokatry ny valinaretina coronavirus any amin'ny toerana. Ny andinindreo avatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona efatra ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Miampy efatra kosa ireo sitrana soamatsara. Misy olona 12 koa tokony arahimaso ny fahasalamana izay karohana amin'izao fotoana izao. Miantarandriana. Ny ampefatra ireo atretry ny coronavirus raha nitatra avy amin'ny CCO Ivato hatramin'ny 2 atoandro teo. Eto Antananarivo izay hita teny 67 hektara sy ambany ala eto sy ny 3 amin'izy ireo. Iray kosa ny Tolagnaro. Etsekila ny ampefatra ireo sitrana. Le anankitelo avy eto Antananarivo dia olona izay nifampikasoka akaiky tamin'ilay marary voatily voahaingana teto izany Baby Stéphane dia vehivavy daholo izy ireo. Ny iray nampy 30 taona, ny iray 17 taona ary ny iray 70 taona. Ny anankiroa amin'izy ireo dia monina eny 67 hektara ary ny anankiray dia eny ambany ala Itaosy. Ny anankiray moa zany dia any Tolagnaro vehivavy 50 taona izy io. Zay tsy misy soritra aretina raha marihana koa satria nanana koa zay tsy misy soritra aretina zany ireo olona ireo. Ankoatr'izay misy olona 12 tokony arahamaso ny fahasalamana saingy mbola karohana amin'izao fotoana izao. Nandeha taxi Bruce niainga teto Antananarivo ny azo any Tomasina izy ireo ny 9 aprily 2024 lasa teo. Misy olona 12 tsy hitatsika hatramin'izao. Fa ianareo dia anisany ahiahina satria ny olona niaraka taminareo rehefa natao ny test dia positif. Dikan'izay ianareo mety tsy mahafantatra raha olo malala. Ny numéro-ny téléphone 034 68 047 42. Manaraka Francky 033 73 544 11. Manaraka Tibavy Jeanne sy Rasoa Manantena Anika. Numéro anankiray ihany numéro-n'izy roa reo 034 18 174 20. Manaraka Fahadimy Janine Fara 034 84 690 07. Helga Chan, Rahel Seheno Samueline, Madame Roxane 032 43 929 38. Ravololonirina Amida Brunette 034 50 300 00. Andriamatoa Ravaoka Niaina 034 50 300 02. Randriamanana Antonio 032 43 572 37. Hatreto araka izany mitotaly 720 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. 15 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana ary 17 amin'ireo no efa sitrana. Ny fampiresaka manokana momba ny fiatrehan'ny firenena roa totany aretina Covid-19 ny filoha republikan'ny Madagasikara Andry Rajoelina
sy ny filoha republikan'ny Guinée Bissau ny Général Umaro Sissoko izay nandroso hevitra hamaty sy tambavy CVE Covid organique sa ny firenena sy ireo firenena manodidina azy. Ndao ary arahantsika ny sobo izay resaka izay. C'est un réel plaisir. Mahafaly ny tenako Andriamatoa ny mitafy aminao ary ny fandraisako ny antsinao amin'ny alalan'ity vidéo conférence ity. Voalohany, miarabanao izaho tamin'ny nandresinao tamin'ny fifidianana ary amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ery-manontolo dia mirary fahombiazana feno ho anao amparosoanao ny firenena. Souhaite une réussite pour développer votre pays. Misaotra betsaka raha Rajoelina. Araka ny fahafantatrao fa Madagasikara dia firenena tena tiako ary nanana fotoana nandalovako tany efa indroa. Miaraba anareo manokana amin'ny fahombiazana azonareo. Araka ny hevitro dia nanana fomba tena mahomby ahafahana miatrika ity valanaretina ity ianareo Madagasikara. D'une manière très efficace pour sauver la humanité pour cette pandémie. Et en ce qui concerne Madagascar, nous avons pu donc Raha ho an'ny Madagasikara manokana araka ny efa hita, ireo manam-pahaizana siantifika nanamarina ary nahita ilay fanafody izay antsoina hoe Covid organique izay manampy ny hery fiarovana amin'ny vatana. Ary amin'izao fotoana izao, entina hitsaboana ireo marary ny coronavirus ihany koa izany, izay adidinay ny miaro ny vahoaka malagasy, fa eo ihany koa ny firaisan-kina amin'ny hanampiana ireo firenena afrikana. d'aider nos amis et nos frères africains également. Je vais voir comment vous avez fait déplacer un avion. Ahoana ny fomba ahafahanay mandefa fiaramanidina makany Antananarivo mba hanatanteranay ny fikarakarana voalohany ho an'ny fireneko sy ireo firenena manodidina anay aty Afrika andrefana mba hanasitranana ireo olona voan'ny coronavirus. Matoky tanteraka io fanafody hitanareo izahay. Ry filoha-jaina, isika firenena afrikana dia tokony atoky an'i Afrika. Vous pouvez compter que nous, les Africains, on doit croire en Afrique. Izany dia tsy tanjaka amin'ny lafiny ara-toe-karena na tanjaka ara-tafika fa ankehitriny Andriamanitra dia nanome ireo zavamaniry afaka atao fanafody mba afaka amonjena izao tontolo izao. Misy fahatarana iray volana ny asa fanamboarana ny andiany voalohany amin'ny kianjan'ny baren'ny Madagasikara. Antony mbola misy ireo fitaovana sy teknisiana sy no andrasana. Nambarany tompon'andraikitra fa izay asa vita no andraisana ny fankalazana ny 4 Jona. Miantarandriana evo. Raha toka mialohan'ny fankalazana ny fahaleovantena no voalaza ho amin'ny tanàny tapany voalohan'ny kianjan'ny Barea Madagasikara, tsy voahaja io feptaona io ary emitra iray volana ny vinavinaina amin'ny tanàny asa. Antondra ny fanazavana ny olana nateraky ny coronavirus. Na izany mikasika ny fahatongavan'ny fitaovana ilaina, misy ihany koa ireo teknisiana sinoa mbola andrasana ho avy eto Madagasikara miankina amin'ny fivoaran'ny toetra rà. Raha ny eritreretintsika hoe 19 juin vita tanteraka ny tribune centrale andraisana tany amin'ny 16 000 place dia tsy ho vita tanteraka izy fa moitié no eto vitatsika loatra eo. Fa ninona endriny eo zany dia hoentsika foana anehoana zay fankalazana zay fahina amin'ny 20 Jona zay iverenana fahinimpolo taona fahaleovantena Madagasikara zay amboninahitra sy anehoantsika fitiavan-tanindrazana. Tsika zany dia 50 isanjato ny fondation efa vita tanteraka. Eo amin'ny resaka fondation zany dia fototra dia ilay lalina be ny ambany dia ilay fototra ambany, ilay semelle sy ilay longrine. Dia efa manomboka miditsika zany zao amin'ilay fametrahana les piliers dia structure hiakatra amin'izay amin'izao fotoana izao. Ny atsasany zany zao dia efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao. Nahatonga an'ilay retard dia zavatra voalohany indrindra dia zao hoe ny fikorotana ny tsenam-barotra sy ny resaka fitaterana ranomasina eran-tany. Satria raha ny eritreretina atao misy conteneur hatrany amin'ny 50 sy 200 zany zao rehefa tonga raha arivo ny eritreretina ho avy. Dia misy conteneur tokony tonga tamin'ny entan'zareo tany amin'ny 20 ny volana mars amin'ny 29 avril zao vao tonga Tamatave. Noho ny fepetra fiboana, ampany amin'ny mpiasa ihany no miasa ao ankehitriny. Izany hoe raha toka tokony mpiasa sinoa 300 sy mpiasa malagasy 100 no anamboatra ny ampany voalohan'ny kianja. Sinoa 20 sy mpiasa malagasy 50 isa no miasa ao ankehitriny. Fepetra maro no raisina ankila no fanenjehana ny asa. Ohatra ka resaka vita ny zavamisy ananan'ny entreprise dia hoe afanganana le izy. Fa misy fitaovana tsy maintsy andrasana. Dia resantsika ireo. Ohatra ny famitana ny salle maromaro na ny ataontsika hoe ny coffrage métallique ny ambony sambo any izy zany zao mbola misy tonga eto anafanganany asa. Fa raha ny zavamisy ho jerevantsika eo dia zao hoe misy grille avo be ngeza be zay ahafahana mamita le chantier any amin'ny 50 mètres ny ambonin'ny tany. Ny avony zany efa mipetraka ireo
rehefa hiakatra izy zany va installer eo misy centrale béton anankiroa io zao ndray efa hitantsika io fa miasa izay ahafana mamokatra any amin'ny 32 mètres cube par heure any zany amin'ny béton ny fitaovana efa eo daholo ny ferraillage efa eo daholo ny matériaux zay eto an-toerana satria vato sy ciment dia efa eto an-toerana fa ny sisa miankina amin'izay dia ilay fahatongavany reo ingénieur sy architecte sinoa zany izay tsy maintsy misy mandrindra ihany famarana na miasa. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandraisana mpiasa nampy amin'ny fanamboarana ny kianja. Araka izany raha tsy misy ny fiovana eto amin'ny kianja Mahamasina ihany no ankalazana ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena ary izay asa vita eo no anaovana ny fankalazana. Nitsidika ny hijery ny fizotry ny asa teny an-toerana androany tompona andraikitra samihafa niaraka tamin'ny solontenan'ny Komina Antananarivo renivohitra. Itoy ny fanatanterahana ireo tetikasa efa nampanantenan'ny filoham-pirenena manerana ny nosy hoy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika Misana izany. Miankina amin'ny fotoana hafehezana ny valinaretina coronavirus ny fitohizana izany raha ny fanazavana azo io nasai. Noho ny toedra ra iainan'ny firenena ankehitriny no nampiato ireo tetikasa maro manerana ny nosy izay nampanantenainy ny filoham-pirenena hoy ny tale jeneraly eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika Misana ny tetikasa. Ito ny asa rehetra aorian'ny ny fahataperana sy ny fahafehezana ny valanaretina coronavirus. Ny tetikasan'ny filoham-pirenena raha ny fahitantsika anazy aloha tsy hoe mijanona fa mety miato ny sasantsasany nandritra n'izay fotoana fiboana izay satria tsy maintsy ajaina aloha ny toromarika ho an'ireo mpiasa raha hiasa ny mpiasa eny anivon'ireny chantier reny dia tsy maintsy manao ny sarombava, sarotava, manaja ny elanelana fa raha ny zavatra misy ankehitriny dia efa hitantsika fa manomboka mivatsy kelikely zany zavatra izany ary antenena fa aorianany kabarin'ny filoham-pirenena izay anomeny toromarika manaraka dia mino sy manantena sady ny tenako fa hiazakazaka ny asa fampandrosoana. Araka izany miankina amin'ny fotoana ahafehezana tanteraka ny valanaretina Covid-19 no ahafahana manohy indray ireo tetikasa nampanantenainy ny filoham-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray teratany vahiny antsoina hoe Anil Karim indray no nisy nakankeriny teny Ambohibe Ilafy. Olona efadaha no voalaza fa nibahana ny lalana ka naka ilay karana ary lasany rehefa nafindra fiara. Ampitaina amintsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny antsipriny izay rehefa tonga ny fotoana. Efa nahitana nanomboka androany ny travail d'intérêt général izay napetraka ny fitondram-panjakana manoloana ireo olona izay tratra tsy manao arovava raha ny hita teny rehetra teny nilarana avy. Tsy mifidy saranga na fiaviana ireo mpitandro ny filaminana mampiatra avy hatrany ilay fepetranapetraka ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovana ny travail d'intérêt général ho an'ireo olona izay tsy manao arotava nanomboka ny maraina teo. Nampiarina nanomboka androany izany fepetra izany ka tsy mifidy fa na ireo teratany vahiny tsy nanaja izany ary dia nampiarina io fepetra io avokoa. Tsy mbola misy ny lalana miresaka ny atao hoe travail d'intérêt général raha ny lalana velona eto Madagasikara. Manana ny fijeriny manokana ireo mpahay lalana eto Madagasikara manoloana io fepetra izay noraisiny ny fitondram-panjakana io. Eto amintsika zany fahitako azy dia fampitanebana ho an'ny rehetra zany izy mba hoe samy atsapateny fa raha ohatsika zao mahita zavatra misy ny rehetra manko dia hoe hitsaponja ampidirina ponja lasa hoe pénal le izy ohatrany sarotsarotra ihany satria zao ny any fontsy zao dia hoe ao avoaka dia izay zao manahirana kely amin'ilay izy amin'ny lafiny andraky misy mahatsara azy satria
satria amin'izay madio ny tanàna, voavolo voninkazo sy ny sisa sy ny sisa, ka zay le izy. Fa reto zany ampahatraisan-dralahy amin'ny fitovizana amin'le hoe main d'œuvre pénale ataony izay voafonja, ka fa hoe hita fa hoe tokony avoaka izy efa kaikaiky hivoaka na tsara fitondran-tena. Fa io zany raha amiko zany tsy de misy raha fijery azy de hoe fampitandremana zany tena izy zany mba hanaovan'ny olona le sarom-bava sy saron-tava. Raha tsy ahivina, ny travail d'intérêt général na ny servisy ho an'ny fiarahamonina dia asa maimaim-poana amin'ny asa fikambanana na ny servisy ho an'ny daholobe. Araka izany, entanina hatrany ireo olona rehetra hanaja ny fepetra izay napetraka ny fitondram-panjakana. Tontolon'ny fampianarana nanomboka androany ny fiverenan'ny fampianarana ho an'ireo kilasy fadimy taorian'ny fiatoana. Voahaja ny fepetranapetraky ny fitondrana ifehezana ny valinaretana amin'ny ankapobeny. Ivrichard. Entitra ny fampanajana ny fepetra ifehezana ny fiparitahan'ny Covid-19 nandritra ny fiverenana ny tsekoly ho an'ny kilasy fahadimy androany. Nanomboka tamin'ny fanasana tanana hatramin'ny fanajana ny elanelany. Voaja ny fepetranapetraky ny fitondram-panjakana na izany teny anivon'ny sekolim-panjakana na ny tsy miankina. Dia ny ankoatr'izay moa zany efa tazantsika ao angambany hoe ray isaky ny seza ihany ny ankizy. Ary hita fa mbola misy tonga moa dia izay mahatonga anazy mety hoe misy fanapahan-kely satria nisy ray aman-dreny fanafatsiafa mbola tsy ho alefa ny zanany aloha androany angambany. Satria efa nisy fiomanana mialoha ny fampiresana hoe zay afaka mandefa ny ankizy fa tsy niterena ny ankizy ny akatao daholo. Dia izay no mahatonga hitanareo angamba hoe misy absent kely 5 personnes. Raha voaja ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny, tsy mbola nahazo ny Covid organika sany ankamaroan'ny sekoly tsy miankina, toy izay ihany koa ny sekoly katolika nanaovana fanadihadiana. Efa miroso amin'ny fandraisana ny hevitry ny ray aman-dreny ankilan'ny sekoly, andrindrana ny fanomezana ny tambavy ho an'ny mpianatra. Efa nataonay fotsiny dia ny hoe nandefa filazana ny amin'ny ray aman-dreny mangataka ny hevitry ny ray aman-dreny hoe omena ve sa tsy omena ny zanany rehefa tonga zay tambavy CVO zay. Araka ny toromarika efa mandeha ombianombiany zany na ny eo anivon'ny rafi-pitantanana fiangonana katolika ary ny kardinaly efa ny teny an'izay hoe tsy azo terena ny ankizy zany. Fa ny mety ho fepetra iverina io raisina fotsiny hoe rehefa mizara lia zay ho an'izay ankizy tsy sotro zany dia mba tsy maintsy raisina ianarana ankizy aloha fa rafa-keliny zany. Sanatry hoe mizavatra mitranga dia mba miavaka kosa ilay ankizy nisotro sy ny tsy nisotro ohatra. Na izany aza, miazakazaka ny fanenjena ny programa mpampianarana, tsy maintsy narindra ifanaraka amin'ny toe-draharaha ny fandaharam-potoana, tsy maintsy natomboka amin'ny famerenan-deso na ankilan'ny fiverenana an-dakilasy, anohizana ny fampianarana araka ny tokony ho izy. Comment on écrit face? Les 7 matières zany izanay vitaina ao anatin'ny herinandro miverina indroa ary dia miditra amin'ny fito sasany zay dia mirava amin'ny 12 latsaka dia mahavita 3 matières eo zay matinée. Araka ny fivorianay dia après 15 jours zany zay vao afaka manao leçon satria lava be ilay fotoana tsy nianaran'ny zareo dia manjary to dia tapohana be. Programanay aloha presque efa vita. Le faraparandreny sisa 3 thèmes par matière angamba sisa tsy vita, tokony vitanay teo zany le izy fa nisy an'ity confinement ty. Andeha miandalana ny fizarana ny fitaovana ifehezana ny valanaretina na izany ho an'ny sekoly tsy miankina na ny sekolim-panjakana, hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny 20 volana lasa teo. Tanan-dehibe 7 ahitana Antananarivo, Toliara, Toamasina, Mahajanga, Fianaran-tsosy Antsirabe no hanombohana ny fizarana, ka mpianatra 770 sy roetsy amin'ny sekoly 7 no hisitraka izany. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany tao amin'ny EPP Tsiry. EPP Manara-penitra Automasina no nanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fiverenan'ireo mpianatra anala CPE ny maraina teo. Nomena cash-bouche ary nampanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana ny rehetra. Kaitao Andriatsilavo. Tahaka ireo mpianatra anala baka SPPC ny alarobia lasa teo, nomena cash-bouche, manasa tanana amin'ny savony, manaja ny elanelana 2 metatra sy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ireo mpianatra anala ny fanadinam-panjakana CPE izay niverina an-tsekoly androany.
ho an'ny Tomasina manokana tao amin'ny EPP manara-penitra EPP Tsiro no nanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. Ankoatra ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy io firenana an-tsekoly io dia natolotra teto ireo fitaovana rehetra izay ho ampiasain'ny EPP hiatrehana zany fiarovana ny coronavirus zany. Dia teo ny fitaovana fanasana tagnana miaraka amin'ny savony na le antsointsika matatra hoe dispositif de lavage de main. Teo ihany koa ny fizarana cache-bouche roa isaka mpianatra mba hahafahan'le zaza reto zany mba mifandimbindimby isan'andro le zavatra ampiasainy ary ny fagnomezana sy fagnazavana an'ireo toromarika rehetra hoe fagnajana ny elagnelagna ray metatra. Zay nafinaritra moa dia efa voafehiny reto zaza angala CP reto tanteraka ireo fepetra rehetra nambarina Andriamatoa filoham-pirenena. Ao Tomasina tsy mbola niatra ilay fepetra ho an'izay tsy nitondra cache-bouche eny an-dalana sy mifanerasera amin'ny hafa. Mitoy androany ny fizarana ireo arovava misy sady mialina sy rahetsy avy amin'ny mpitondra fanjakana. Aorian'izay miatra avy hatrany ny sazy izay atomboka amin'ny famafana lalana. Ny fandarana tsika eto zany dia androany aloha zany miezaka mizara cache-bouche tsika satria filoham-pirenena isorana manokana na tonga ny 150 000 cache-bouche eto Tamatave. Dia mizara ny mpitandro filaminana efa manday andraikitra amin'izao fotoana izao. Misy koa ihany koa efa manaparitaka an'izany ny ratsa mandraika rehetra zany dia manomboka rehefa voazara ny cache-bouche dia manomboka nasasitsika dia mamafa lalana aloha ny anomboantsika azy. Amin'ny ankapobeny nilamina ny fiverenan'ireo mpianatra nala CPE an-tsekoly tao Tomasina androany. Nilamina ihany koa ny fizarana arovava ary rosy ho ela amin'ny fanasaziana ny tompon'andraikitra. Palesandra mihoatra ny 50 isan'andro avy amin'ny atsinanana no miditra ao Ambatondrazaka. Loloavana ary mandeha tongotra 2 andro 2 alina ireo andian'olona maromaro mitatitra ireo azo ireo. Amidy 4 alina hatramin'ny 7 alina ariary miankina amin'ny refiny. Gaetan Andriatsilavo. Mifanaretsaka toy ny zavatra tsy voarara ny fitrandrahana sy ny fanapahana Palesandra ao anatin'ny ala atsinanana. Isan'andro mihoatra ny 50 ny olona mitondra azo avy any amin'ny ala atsinanana miazo ny tapo-tanànana Ambatondrazaka rehefa nandeha an-tongotra sy ny loloa ireo azo ireo nandritra ny 2 andro sy 2 alina. Miankina amin'ny habeny sy ny halavany ny vidiny. Amidy 4 alina hatramin'ny 7 alina ariary ireo azo ireo. Raha toka 5,000 ariary miainga iny fotony. Izany hoe 5,000 ariary any anaty ala, 2 alina ariary rehefa tonga ao Manakambahiny ary lafo 2 na 3 eny amin'izany rehefa tonga ao Ambatondrazaka. Aiza mihinan-kanina amin'izany dia ahoana manao Maro zao zany dia mandeha foana, dia niany mbola mandeha foana, dia rapitso mbola mandeha foana zay indray afaka pitso efa tonga aty Ambato aty. Manomboka amin'ny 4 ora maraina efa raikitra ny fitaterana ny Palesandra. Misy ireo tsy misalasala mitatitra izany amin'ny Kibota. Raha ny fanadihadiana natao iny amin'ny mpivarokazo sy mpandrafitra no anaterana ny azo, saingy afaka mikomandy eny an-dalana ireo mpitondra raha misy ny liana. Raha ny fanadihadiana natao hatrany amin'ny mahasarobidy sy be mpitady ny Palesandra, manondrana iray ariary ivelan'ny faritra ireo nividy tamin'ireto tompandeha tongotra ireto. Fanondranana ivelan'ny faritra izay tsy tanteraka raha tsy misy ny fanampiana sy ny fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraikitra. Manoloana ny tranga tahaka izao, andrasana ny fandraisan'andraikitra avy amin'ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika izany ho fiarovana ny ala ho an'ny taranaka any aoriana. Nitombo ireo raharaha voarain'ny direction de la police judiciaire eo anivon'ny gendarmerie pirenena tato anatin'ny iray volana izay. 7 izany ankehitriny ary 4 amin'ireo fampidirana amponja vojomaika. Nasana. Tafiakatra 7 amin'izao fotoana izao ny raharaha noraisin'ny direction de la police judiciaire eo anivon'ny gendarmerie pirenena hatramin'ny nanomboan'ny fiboana. Izany hoe tatanatiny iray volana.
12 no efa vita famitorana sy fanadihadiana teo anivon'ny DPJ ka natolotra ny tribonaly. Fampidirana ponjavonjy maika ny enina tamin'izany, fampelezana vaovao tsy marina, fanompana olona, fandrangitana ireo amin'ny ankapobeny novesana anenjehana azy ireo. 20 amin'ireo no mbola eo ampanaovana famitorana sy fanadihadiana raha ny famitambo vaovao ray teo anivon'ity sampandraray eo anivon'ny zandarmeria pirenena ity hatrany. Tao anatin'ny tambazotra tserasera avokoa izy ireo. Momba ireo tranga fanalambaraka na tompona ndraiky mpanjakana ambony nataon'olona iray tamin'ny tambazotra tserasera na tamin'ny Aino Manjery. Mazava ny voalazany lalàna momba ny cybercriminalité loi 2014-006 ao amin'ny andininy 20. Le lalàna momba ny cybercriminalité tsy mipetraka fotsiny hoe ho an'ny manam-pahefana, ho an'ny ministra, ho an'ny député sy ny sénateur. Misy an'izay manko leo amin'ny article 20 momba le lalàna cybercriminalité 2014-006 tamin'ny 19 juin 2014. Le lalàna dia mazava, pas d'intérêt, pas d'action ozy ny lalàna. Raha tsy misy tombontsoanao zany dia tokony tsy hampiasa le lalàna ianao. Donc zay voakitikitika ny tombontsoany tokony hitondra le fitoriana. Miditra antsehatra avy hatrany ny mpitandron'ny filaminana raha mety hitarika fikomiana na korontana eny anivon'ny fiarahamonina ny olona iray izay miteny amina Aino Manjery na amin'ny tambazotra tserasera raha ny fanadihadiana natao hatrany. Ao anatin'izay cybercriminalité izay, azo enjehana ireo olona manao publication sy ireo nanaparitaka na nanao partage amin'ny tambazotra tserasera Facebook raha toa ka tsy ara-dalàna. Maro ny zavatra miseho ao anatin'ny fihibohana ny anisan'ny andaniny olona tontolo andro dia ny resaka Facebook. Dia maro ireo olona izay miezaka manala baraka, na io olon-tsotra, na io mety mpitondra fanjakana, miezaka manao izay fomba rehetra zany anaparitahana sy anelezana vaovao tsy maro. Fa mazava loatra fa raha zavatra tsy ara-dalàna no partagentsika na zaraintsika dia namany miraitsy kombakomba amin'ny olona izay tsy manara-dalàna sika. Zavatra tokony hiotreretana voalohany indrindra aloha zany hoe rehefa manao publication ny olona anankiray mety zavatra mahaliana ny olona iny fa fatarina hoe iny zavatra iny ve zavatra voamary, iny zavatra iny ve zavatra tsy manimba ny fiainan'olona, iny zavatra iny ve zavatra tsy manompa olona, ary iny zavatra iny ve tsy zavatra tsy entina hanala baraka olona anankiray. Raha ny zava-misy maro ny tranga tsy fanaran-dalàna hita na amin'ny tambazotra tserasera na amin'ny Aino Manjery izay tafiditra ao anatin'ny cybercriminalité. Anairany mpanara-baovao ireo tompon'andraikitra isan-tokony toy ny direction de la police judiciaire eo anivon'ny gendarmerie sy ny division cybercriminalité eo anivon'ny police pirenena. Saika miverina tato anatin'ny herinandro ny fahatapahan-jiro sy rano ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Olona ny foto-drafitrasa efa andalam-panamboarana no antony raha ny fanazavan'ny tale generaly Jirama. Michel Ranarzo. Tato anatin'ny herinandro saika nahitana fahatapahan-jiro mahatra ora maro ny teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Ety Andriafanambozanahary manodidina ny adiny iray hatramin'ny adiny 3 ny fahatapahana indrindra rehefa farany herinandro. Mety hoe maharitra adiny iray eo, adiny iray sasany hoe dia miverina ihany izy aloha. Indray-pandeha izay efa tratra aloha izay, hariva ilay izy maty, dia tonga dia simba daholo ny frizidera, ny tele tany an-trano, ny radio. Dia hatreto aloha izy efa miverina fa rehefa maraina iny fotsiny izy ohatrany hoe tapaka kely adiny iray dia miverina ihany. Teo amin'ny tapa-bolana teo angambany. Manao ohatran'izay foana hoe tapaka kely izy maraina dia miverina izy, ny afaka adiny iray dia miverina. Ny eto Analakely kosa indray raha ny fanadihadiana natao, ny rano no tapaka matetika izay tao anatin'ny andro vitsy. Ho an'ny toeram-pisakafoana iray eto Analakely, miampy ny fotoana voafetra isokafana fa tsy atoka 100 no mitranga rehefa misy ny fahatapahana. Ranonay zany manodidina eo amin'ny 1 million isam-bolana eo, 1 million de francs. Fa ny rano dia tena raha vao tapaka ny rano zany dia mikatona an-tsena satria rano ny antoky ny ala rehetra. Fa raha vao tapaka ny jiro sy rano dia mikatona an-tsena satria ny anay zany jiro ny endasina daholo ny ala rehetra. Fa tiantoka tanteraka mihitsy. Efa ampin'ny coronavirus mikatona tamin'ny confinement dia vao maika ampiny izay dia mikatona. Raha ny fanazavan'ny tale generaly Jirama, fantsona lehibe iray mamatsy rano an'Antananarivo sy ny manodidina eny Anjoy no antony ny fahatapahan-drano, efa misy kosa ny fanamboarana. Hatreto mbola olana sedra ny ponina Antananarivo sy ny manodidina ny rano sy ny jiro.
Ny rano izay miasa betsaka amin'ny tokantrano ankehitriny iadina amin'ny fiparitany Covid-19. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orenan'izay natatsika mahakasika ireo toerana fitsaboana anify ankehitriny. Eo ihany koa ny fampianarana ny fampiasana ny arovava rehefa vehivavy. Ny avibela dia contraception vaovao izay tonga eto amintsika. Fanaovana azy apetraka anatin'ny tranjaza ilay izy. Dispositif atao anatin'ny tranjaza zany ilay izy. Ny mahasamihafa azy raha ohatra ny dispositif fantatra amin'izay efa antsoin'olo hoe stérile dia misy hormone entina miasa amin'ny tranjaza mba tsy hisian'ny voaka ho avy satria ny antony dia mihamanify ny anatin'ny tranjaza. Noho izany zany ienany raha efficacité moa zany raha lazaina dia 100% ny momba ny avibela. Raha nilazaiko toa hoe mampienany raha izy dia lasa misy fiovana be dia be zany amin'ny fitondrana ny olona indrindra ireo vehivavy bebe rary rehefa tonga fotoana. Misy fibroma kely, misy endométriose marary rehefa tonga fotoana. Io avibela io zany anisan'ny tena traitement akoatran'ny mahafanabeazana azy dia traitement omena mba hanatsara ny fahasalamany sady mandrindra ny fahefan'ny teraka. La terre riche, l'herbe fraîche, beaucoup d'attention pour nos troupeaux et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon lait frais d'un Tirabé. Socolé, le goût du vrai. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Nouveau, avec Moore International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrière TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana, na mikosikosoka maso, na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Cour TV FM, miaraka aminao. Verina eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Arovava sy combinaison de protection no natolotra ireo mpandrarasono ho an'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ho fanampina amin'izao fiatrehana ny valinaretina coronavirus izao. Ny avy eo anivon'ny commune izay izara izany ho an'ny vahoaka sy ireo mpitsabo. Henri Flory. Ho fanamafisana ny ady iraisana amin'ny fiatrehana ny fiparitany valinaretina coronavirus, nanolotra fanampina ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpandrarasono mivondrona ao anatin'ny Sevaga Shop androany. Arovava miisa 2 alina, combinaison 27 no natolotra izy ireo. Ho fanamafisana ny fiara-mientana no anton'izany,
eo ihany koa ny fanampiana ny vahoaka. Apolitra lidon entintsika eo an'ny vahoaka malagasy miady miatrika ny vanakeritina Covid-19. Manao fisaotana Andriamatoa naina eny tanàna Antananarivohitra nanaiky mandray nanaiky io fiara-miasa natoka vetivety ny ahovava ho an'ny lamiagna an-tanàna ho an'ny vahoaka eto. Izay mpanjara sinoa mety eto Madagasikara. Vonona foana miara-miasa miara-amin'ny vahoaka gasy ampandrosoana Madagasikara. Nandray ny fanomezana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra nay nandria tsy tohainy. Omena ny vahoaka eny anivon'ny fokotany ireto arovava ireto raha ny fanazavana. Any eto Antananarivo tena hoan'ny mponina io hita zao fa mbola maro ihany ny olona tsy manana vava, nefa manomboka androany ny fipetra nomenan'ny olona mba tsy azo andehanana andena any an-dalana raha tsy manana vava. Ka zay mahatonga anay miara-miasa tamin'ireo mpandrara sinoa hanafatra vava. Misy koa moa ny avava vokarin'ny fitondram-panjakana, fa dia io zany dia anampiny rehetra akozaray meraka Antananarivo amin'ny vovory tany anakeny. Antso hoe zay mahazo foana fa zay ompelan-tanana zarainay. Ny mpanolontsaina ny commune zao ny conseil municipal dia efa hanampy anay izaran'ireo vavy ireo any Pokotany voalohany fa any Fokotany reny mbola hozaraina rehetra. Fa ankoatra ireo, ao anatin'ny fikirakirana ny fitsinjarana ireo fanomezana avy amin'ny malala-tanana eo anivon'ny commune amin'izao fotoana izao ary atolotra eny amin'ny vahoaka eny anivon'ny Fokotany. Manomboka miverina misokatra ireo toeram-pitsaboana nify ankehitriny manoloana izany nahitana fiovana ny fomba fandraisana olona eny amin'ireny toerana ireny ary misy ny fipetra napetraka amin'izany. Ao anatin'ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro, manomboka mandray olona ireo toeram-pitsaboana nify eto Antananarivo raha toa ka ny hita ny ankamaroan'izy ireo nandritry ny fihibohana. Ho an'ny toeram-pitsaboana nify nanaovana ny fanadihadiana, niova ny fomba fandraisan'izy ireo ny marary ary misy ny fepetra napetraka izy ireo mikasika izany. Nandritra n'ilay iray volana voalohany izany, ho anay manokana izany tena nakatona tanteraka mihitsy aloha ilay toeram-pitsaboana. Fa rehefa nanomboka nisy an'ilay déconfinement partiel dia nanomboka nisokatra amin'izay zay fa nivaina tanteraka ny fomba fiasa. Eo ampandraisana rendez-vous aloha dia efa mandeha ny fisivanana hoe zay tena urgence ihany no raisina. Dia voahitsy ambavavarana izy dia efa raisina ny maripana. Dia rehefa tafiditra ato anatiny amin'izay izy dia tonga dia petahana calot amena gel dia petahana sur chaussure. Ho anay mpitsabo indray araka io hitanareo io manao calot dia manao masque ato anatiny za lasa doublena mihitsy ny masque, lunette de protection na visière arakarak'ilay acte atao eo. Ankoatra izay tsy mitovy ny fotoana lany ho an'ny marary iray talohan'ny fihibohana sy amin'izao fotoan'izao. Mahatonga izany ny fanadiovana ny toerana andraisana ny marary. Voafetratra amin'ny 12 ratoandro ihany koa ny ora andraisana ny marary raha ny fanazavana. Valatra amin'ny 12 ihany. Adiny iray isaky ny marary. Adiny iray atsasakadiny mandray an'ilay marary dia atsasakadiny manadio fotsiny. Vita izay lasa ilay marary dia miditra indray fanadiovana ilay toeram-pitsaboana indray. Izany hoe mandeha ny désinfection an'ilay fotoana, ilay fauteuil, ny fitaovana rehetra izay nampiasaina hatramin'ny sol, hatramin'ny rivotra, asiana purificateur d'air satria ny aty amin'ny toeram-pitsaboana nify raha malala fa rehefa mampiasa ilay fraise dia fibodritika be ilay rory dia ilay rory iny mety mijanona eny amin'ny rivotra eny mandritra fotoana dia mba hanadiovana an'iny dia tsy maintsy mampiasa ilay purificateur d'air ity. Araka izany, miezaka manatanteraka ny asany ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ireo mpitsabo nify eto an-drenivohitra ho fisorohana ny valanaretina Covid-19. Tsy ny ririnina ihany, misy isan'andro ny areti-nify ary mihoatry ny olona 12 isan'andro no raisy ny mpitsabo iray raha ny fanadihadiana natao. Namoaka ny tatitra mahakasika ny indice de développement humain ho an'ny firenena afrikana ny PNUD. Eo amin'ny laharana fa 7 no misy an'i Madagasikara aty Afrika ary isan'ireo manana IDH ambany. Tinara tsy mandresy.
Araka ny tatitra nataony izy sampandrarah ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny PNUD momba ny refy ny fampandrosoana ny mahaola na ny IDH ho an'ny taona 2024 eo amin'ny laharana faharoa ambin'ny polo amby zato no misy any Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena maneran-tany. Raha teo amin'ny laharana fahavalo amby dimampolo amby zato no nisy antsika tamin'ny taona 2024. Raha aty Afrika kosa, tafiditra ho isan'ireo firenena afrikanina manana IDH ambany indrindra i Madagasikara ary eo amin'ny laharana faha 20 no misy azy. Eo amin'ny laharana faha 13 no ahitana ny Komoro, izay laharana faha 4 amby dimampolo amby zato raha oharina amin'ireo firenena rehetra maneran-tany. Eo amin'ny laharana faha 4 amby roapolo no misy an'i Rwanda, faha 5 amby roapolo i Nigeria, faha 4 amby roapolo kosa i Tanzania, faha 7 amby roapolo manaraka azy i Uganda ary faha 9 amby roapolo eo alohan'i Madagasikara no misy an'i Mauritania. Voalohany indrindra kosa no nisy firenena afrikanina tafiditra ao anatin'ireo firenena manana IDH ambony indrindra, tsy izy izany fa i Seychelles, voalohany aty Afrika ary faharoa amby enimpolo maneran-tany. Firenena valo kosa no nandroso teo amin'ny laharana misy azy dia i Maurice, Algérie, Tunisie, Botswana, Libye, Afrika Atsimo, Gabon ary Egypte. Raha araka ny tatry ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ihany, efa nanomboka hita taratra ny ezak'ireo firenena aty Afrika eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny mahaolona. Miezaka manaja ny fipetra sy ny lamina napetraka amin'ny tsy maintsy anaovana arovavany rehetra. Mbola maro anefa ireo tsy mahay mametraka izany araka ny tokony ho izy. Tinara tsy mandresy. Vitsy sisy ireo olona tsy manao arovava, tazana eny an-dalana. Niezaka nanaja ny fepetra napetraka amin'ny tsy maintsy anaovana arovava ny tsirairay rehefa hivoaka ny trano. Na izany aza nefa, tsy mbola ampy ny fanentanana sy ny fampianarana ny vahoaka ny momba ny fametahana azy. Araka ny torolalana avy amin'ny mpitsabo, tahaka izao ny fomba fametahana ny arovava. Raisina amin'ny elastika, apetraka tsara mba ho takona ny vava sy ny orona mba ho voahary tsara, mifindra amin'ny alalan'ny mpitidrora ny coronavirus. Lahara-pahamehana ny fanaovana arovava rehefa mivoaka ny trano, ho fitandrona ny fahasalaman'ny tsirairay. Ny dikany dia io tsimokaretina io dia mipetaka eny rehetrarehetra eny zany na amin'ny rivotra iainanao satria raha ohatra ianao ka manao respiration ka mamoaka rivotra dia misy rivotra tsy hitany masontsika ohatra ny hoe nuage fa iny nefa dia efa mitondra an'ilay gotelety iny. Na manao sarotava ary ianao dia tokony ho fanelanelana ihany ny 2 metatra farafahakeliny zany tsy maintsy hajaina noho izay zavatra tsy hita maso zany hoe le tsimokaretina dia tsy hita maso satria misy eny amin'ny rivotra rehetrarehetra eny raha ohatra ka sendra misy olona voka mikoaka izy na amin'ny. Misy ireo malagasy nanaraka ny torolalana tamin'ny haino aman-jery ary rehefa mampiatra izany amin'ny atsakany sy andavany rehefa mametaka ny arovava. Tazana metadiny izay vao apetaka dia atao tsara izany Tsy mbola ampy anefa ny fanentanana mandeha amin'ny haino aman-jery sy ny fanentanana ifotony atao rehefa mizara ny arovava, any ka maro ireo tsy mahalala akory ny tokony ho fametahana izany. Ao ireo tsy manasarina ny orona, ao ihany koa ireo manarina ny saoka fotsiny, ao ireo mandray ny arovava eo anoloana ary mametaka izany araka izay fahazony azy fotsiny. Zaho aloha tsy nisy napetraka tonga dia haiko tsara fotsiny fanaovana azy satria fitandrema mampahasalamana toa mety tsara mihitsy kosa aloha rehefa napakevitra andraisy fitondram-panjakana. Ireo arovava vita amin'ny lamba no tena maro mpampiasa, mandeha ny tsenan'ny arovava amin'izao fotoana izao, mividy avokoa ireo tsy manana noho ny fatahorana ny fampiarana ny sazy amin'izy ireo. Efa samy tapitra mahalala an'ilay izy daholo izany ilay olona fa hoe vidy mbola afaka hoe misafidy hoe coton tsara sa hoana hatramin'ny lastika jereny daholo. Lafiko androany izao mety tamin'ny sivy izao tamin'ny sivy latsaka teo tonga teo eo amin'ny 30 mahery. Tsy aivina fa voasazy anao asa ho an'ny be sy ny maro taka ny famafana lalana sy ny fanadiovana sekoly ireo izay minitsy manao arovava. Fizarana arovava sy savony miampy fanentanana isa-pokotany tao Antsirabe renivohitra no anjara biriky izay nentin'ny fikambanana tanora ao Vakinankaratra amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao Kolo TV Antsirabe. Mbola ao anatin'ny amin'ny anara-pahasalamana trano ny eto anivon'ny faritry Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ny fanentanana sy ny fanamafisan'ireo toromarika tokony arahan'ireo mponina mianga avy eny anivon'ny isa-pokotany tsirairay avy. Isan'ireo mahatsiaro manana didy sy andraikitra amin'ireo vahoaka eto Vakinankaratra ny fikambanan'ny tanora avy ao amin'ny TMH na ny tanora miandrada ny hoavy eto Vakinankaratra miara-dia amin'ny filoham-pirenena
ka nitondra ny anjara-birikin'izy ireo amin'izao toetra ra atrehan'ny firenena izao. Fizarana arovava sy savony ary fanentanana isam-pokotany no noentin'izy ireo nanomboana ny hetsika hisorohana ny tsipariany ny valanaretina coronavirus eto amin'ny fatrivakina karatra. Manoloana ny zava-misy atao amin'ny firenena moa zany dia maro ny olona no mbola minitsy mahalala fa misy ny atao hoe coronavirus izay arety mandoza tokoa izy ity. Ka manoloana izany indrindra no nanaovana ny hetsika androany sensibilisation moa izy ity amin'ny alalan'ny flyers tokony ho atao hiadina amin'izany ary nizara koa izahay arovava sy savony zany satria izany tokoa dia anisan'ny entina iarovana amin'io aretina io. Fanombohana ihany ity hetsika izay notanterahana ity ary vovinanina hitoy amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny fatrivakina karatra hoy ny tompon'andraikitra ary ireo olona tena sahirana eny anivon'ny fokotany no jerevana manokana any amin'izany. Velom-pisaorana araka izany ireo mponina ny sitraka ny fanomezana ary vonina tanteraka ihany koa izy ireo anao ny arovava sy anaraka ireo toromarika izay nanentanana azy ireo. Dia afa-polo anay satria mbola tsy nisy teto raha tsy te masy aloha ny tonga teto amin'izao toerana izao. Dia tena vonona zay matona ny ray. Dia mba manana etaeta zany ka mba mangataka ny Andriamatofilo zay mba hijery akaikana eto fa zay dia mba sahirana ihany koa mba nanontena daholo ny be antitra eto amin'ity toerana ity. Ny fijerevana manokana ny sosialim-bahoaka sy ny fanampiana ary ny fiadivana amin'ny tsindry azo lena no tanjona apetraka ity fikambanana ity. Manodidina ny eninalina ny mpikambana manerana ny Madagasikara ary manana ny birao nasionaly sy ireo rafitra ary ratsa mangaika eny anivon'ny fokotany sy amin'ireo distrika miisa 710 manerana ny Madagasikara. Mihitatra amin'ireo komunina manodidina ny fizarana ny tambavy Covid organique androany nahazo izany ny komunina Ambohidratrimo. Iona Saina andrina tenaka. Ilarana ny fisotroana tambavy Covid organique teto amin'ny komunina Ambohidratrimo androany ka ny epokotany no entina ahafahana misitraka izany. Tsy maintsy hoe misotro fa mahasoa io natao mpitondra. Mahasoa any ilay izy. Fa tsy misy atahorana zany rehefa hoe ny mpitondra zany manome mitsinjo ny olona dia heritreritry ny olona aloha io. Tsy misy manolo bato mafana mihitsy. Amin'ny taonako efa lehibe zao mba hoe lavelona kokoa zany zay ny tena zavatra tedaviko mihitsy hoe mba ampitombo ny fiainako zany ilay izy ny taonako. Mila zany ianao miaro ny tenanao, miaro ny fianakavianao satria mifanerasera-manolona sao dia misy olona hoe mamindra mifanerasera-manolona ianao isan'andro dia mila misotro zany mitazona amin'ny vatanao ianao dia mitazona ny olona hafa ihany koa. Ho an'ny fahasalamana mianakavy kely ao an-trano zany satria zay tena matahotra mihitsy le arety mandozy ity dia tonga eto mihitsy zay hakan'le fanafody zany samy mba hisotro zany zay mianakavy kely ao an-trano. Zay aloha zanaka ambanivohitra zay dia zay mba zatra mihinana tambavy zany dia zany no tena mamparisika anay mihitsy hoe alohanay zany tena misotro mihitsy. Miditra amin'ny andiany fahatelo ihany koa amin'izao fotoana izao ny fizarana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo fianakaviana marifo ara-pivelomana ao amin'ity komunina ity ka fianakaviana manodidina ny 1000 no isitraka izany. Zay zany efa fantelo ny zao nahatongavan'ny vatsy voalohany an'le zokiola zay tena zokiola ny ohatran'ny 70 taona dia nahazo 920 avy ny isa-pokotany. Faharoa ho an'ireo tena sahirana nahazo izahay dia nitsinjaraina nataony lisitra avy any amin'ny fokotany dia midina ny komunina manaramaso an'ilay fitsinjarana anazy fa ireo loharano no mijery anazy ka amin'ity fantelo n'ity indray zay rehetra nahazo tamin'ireo roa teo aloha dia tsy mahazo indray fa mijery ny sahirana andiha amin'ny faharoa indray ny komunina sy ny fokotany ireo loharano mba afaka azahoana sy sitrahany rehetra ilay vatsy avy any amin'ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy. Mitaky mangarahara amin'ny fomba fiasa sy ny fitsinjarana izany ireo vahoaka mba ho ireo fianakaviana marefo tokoa no hisitraka izany fa tsy hisy hikantrano an-trano. Ankoatra izay natolotra ny maraina teo ho an'ny vahoaka ny lalana izay vita vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny komunina sy ireo tsara sitrapo ary ny fanampiana avy amin'ny CLD. Ity lalana ity izay no alehibiazana ary mahazaka fiara lehibe hatramin'ny 520 taonina mampifandray an'Ambohidratrimo amin'ireo komunina manodidina. Lafo mavao hafa kosa indray polisy iray no namony ainy vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka tao amin'ny fokotany Antsifitra ao Ambanja. Polisy izay namita iraka raha nambaran'ny tompon'andraikitra Henri Florio. Polisy iray no namony ainy vokatry ny raharaha niseho tao amin'ny fokotany Antsifitra ao anatin'ny komunina Benavony 10 kilometatra mialana Ambanja miatsinanana.
Ny sabotsy fa 20 ny volana aprily lasa teo no namita iraka tamin'ireo toerana voalaza etsy ambon'ireo ireto polisy efatra amin'ny rahalahy ireto no nisehoany ny raharaha. Mpanataterahana izany asa zany zareo rehefa tonga tamin'ny toerana io dia nisy olona efa niandraitrareo eo amin'ny loka vilona fanenjehana tao anatin'izay ka naratra mafy tamin'izay polisy anankiroa sy sivily anankiray. Efa hitan'ireo andian'olona reo fa naratra mafy ilay polisy dia lasa izy ireo nandeha mitsaoka ary rehefa tao ny tatitra rehetra dia tokany any toerana ny komisera lehibe ny komisary Anambanja mijery ireo namany naratra mafy ireo ka tamin'izany fotoana izany moa dia efa namony ainy ny APD Léonard Jean-Patrick. Nitondra fanampanazavana mahakasika ny AI mandeha eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ankilan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy nasionaly. Resaka rehetra any amin'ny any toerana any fa hoe hisy ny valifaty ataon'ny polisy firenena. Izay indrindra natonga nametrahana an'ity raharaha ity eo anivon'ny OMC any toerana. Ka hisy ny fidinana fotony ataon'ny tompon'andraikitra any toerana miaraka amin'ny mpanao famotorana ny polisy firenena sy ny zandarmy firenena ialana amin'izay aia hoe isin'ny valifaty izay. Manarak'izay dia von'olona no niseho mpiasam-panjakana namitahiraka, mpitandro filaminana namitahiraka no maty no niratra nahazo azy. Noho izany dia tsy maintsy atao sy ahitana ny marina hitadiavana izy daholo no namono samy mpitandro filaminana. Efa ao anatin'ny famotorana mahakasika izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao ary andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Maresaka iraisam-pirenena raha nitatitra faran'izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamana Britanika tamin'ny sabotsy lasa teo efa tafiakatra 2 alina ny isan'ireo olona maty vokatry ny valinaretina coronavirus any an-toerana. Fanadina. Raha ny nambaran'ireo manam-pahaizana any an-toerana hita fa efa niakatra ambony ny tarehimarik'ireo olona maty ary efa tafiakatra 3,700 ireo olona maty ao anatin'ny 420 ora eny amin'ireny hopitaly ireny. Izany indrindra no nahatonga ny ministry ny ady tany izay nilaza fa mbola ao anatin'ny ady mafy i Britanika amin'izao. Nanamafy izany indrindra ny tenany tamin'ny fivoriana nasionaly izay natao. Nanamafisany fa isan'ny ady sarotra lalovan'ny firenena izao raharaha izao. 7,703 alina no isan'ireo maty izay mbola ampiana ireo olona maty any an-tokantrano tsirairay avy any sy ireo izay maty any amin'ireny trano fisotrondronono ireny na ny atao hoe maison de retraite. Ireo olona efa nahazo taona no tena voakasika ity aretina ity ao Britanika raha oharina amin'ireo firenena hafa. Nilaza ihany koa ireo manam-pahaizana manokana eo anivon'ny gouvernemanta fa isan'ny firenena voakasika indrindra i Britanika raha ao Europe izay manaraka ny Italia. Raha tsy ahifina, i Britanika dia isan'ny firenena voakasika ilay valanaretina coronavirus herinandro vitsivitsy tao aorianan'ny Italia, Frantsa ary Espagne. Izany indrindra no natonga ireo solombavam-bahoaka nametra-panontaniana amin'ny fepetra matotra no raisin'ny fitondram-panjakana. Raha mbola hita fa tsy ampy avokoa ireo fitaovana ampiasain'ireo dokotera izay isan'ny voalohany miady amin'ity valanaretina coronavirus ity. Amin'izao efa maherin'ny 2 hetsy ireo olona nanaovana fitiliana amin'ireo mponina miisa 920 tapitrisa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara atao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.